Fonan'ny tantara eto amin'ny RDB. Nove ianao milaza zany amiko hoe toy izay olo-kafa. Efa impiry any mamaly anao hoe tsy ilainao fantatrao ny momba azy, hein? Na zonao na tsy zonao. Raha endry ianao dia afindrao etsy amin'ny fandriako etsy aho Dia efa niteny taminao koa fa afindrako eo ianao raha mitantara ny momba ny draiko. Mahazo mandeha ianao tsy tantara. Mazava. Matoa ianao mikiry biby tsy mitantara dia satria misy zavatra fenonao ao. Ary izay ny vao maika malina. Na misy afenina na tsy misy dia tsy hainao zanaka mihitsy no anery hiresaka ny zavatra tsy tiako resahany. Mazava. Ny fantatro dia izao, za no natafitanao tamin'ny fianarana. Ary avy amin'izany famonotena nataoko hatafitanao zany no nahazoko an'izao aretina mahazo azy zao ny afarako. Eto ambony seza misy kodiarana zao. So dia mba tsy zany loatra. Inona ny tianao lazainy misaotra anao natafita tamin'ny fianarana. Fa hoy aho hoe so dia tsy zany loatra ary nazonao an'izao fahalemeny tongotra zao fa zavatra hafa. Ie, areti-po avy amin'ny tezananao. Izay no nampalemy ary mbola tianao fantatra. Ka raha zany nge dia tena hita mavezatra aminao mihitsy ny fisiko Ary dia nitondranao takaitra toy izao. Ny mahagaga amin'izany nefa dia niala tamin'ny toerana fitaizana zaza dia nampidirina kilasy mandry. Amindra ve ianao sa anao izay ampatezitra Iantson'ika izaho ambany ibata rehefa tsy anao ianao. Mamena tsara hoe ato nefa dia iantso vonjy any ambany ianao ko. Ka rehefa tsy anao ianao dia mandondona eto amin'ny gorotona dia miakatra ireo dia mikarakara. Avy aloha ny olona nampy rehefa ny zanaka nateriko jery aho fotsiny ka. Satria izao tantara indray izao no mahamendy azy noho ny fahasalamako. Mazava amiko hoe misy zavatra tsy tianao tadinao. Tsy aleodoky anao afa dia fandanimpotoana ny anoizana ny resaka. Fetsy hoe batakeo ampandrina. Avy aloha hoe raha akatizera no batanao efa miteny azy zay Taona tsiaro niteraka zanabaratra mantsy niteraka anao Mbola miampy vavaratsy. Rehefa tsy zaka anao teniko dia tsofina rano ianao Efa tafitako ianao dia ampy azy zay. Tsy renao afindra fa aleo janona ntaolo izany resaka izany Azafady nge ianao raha matokely Za ve? Ie, ianao mihitsy. Miala tsiny be dia be aminao raha manapadiso miresaka aminao ety amin'ny arabe. Tsy maninona ka. Mahafantatra anga ianao? Tena fantatro tsara mihitsy ianao. Ahoana? Za nefa tena tsy mahalala anao mihitsy. Nivo ny anaranao? Zay? Tena izay mihitsy ka. Ravelosoa Nivo. Ndray. Tena fantatrao. Ary ianao mba iza raha tsy madiso? Zokinao Zandriko ianao zany Ahoana hoe? Zao aleo sika hiditra tsy amin'ny trano fisakafoanana izy dia afaka miresaka tsara ao sika. Raha tsy maiky Nivo. Tsy maiky ka. Fa sady mandeha tsika ny miresaka. Zandrinao ahoana Fa iza moa anaranao? Azafady fa tsy mahalala fomba tokoa. Sono anarako. Mandrosa taroloha sika dia makasezy Nivo. Allo za eto. Zay. Inona sotronao? Sa inona lasopy Nivo? Aleo isotro ranom-boankazo raha mety ka. Mety ka. Ny akoho toy izay raha ranom-boankazo roa ny anay azafady. Dia izao tena mahaliana ilay resakao. Iza moa ilay anaranao teo? Soa ny anarako. Ravelosoa Landy raha ny tena izy fa Soa ny fiantsoa. Ravelosoa Landy? Dia hoe? Dia zandriko ianao satria olona ray ny raitsika. Ravelosoa no anarany. Ndray? Mahavarity izany fifandrifian-javatra izany. Fifandrifiana ahoana ary Nivo? Ka vao maly mihitsy ny ady be tamin'ireniko hoe mba tia halala ny kasika andraiko aho Tsy vao maly moa fa hatramina feno 20 taona azy zay dia mba zoko tamin'ny mahalala ny kasika andraiko. Nefa dia ady foana nefa raha ny resaka.
tsy tiany angamba ny alalanao ndrainaoko nraintsika mantsy de tsy fantatro mihitsy zay ho andohany fa tena lasa ady foana ho raha vao mba miresaka an'izany a vao maly ange zany kanjo moa androany de neona taminao tena faly be mihitsy amin'izany resaka izany tsara ho fantatry nivo ary mba ahafaly anao koa de voalohany efa ely zay efatra miaina tazokonao nanara-maso anao mananjoky efatra mantsy ianao marina ve to soa moa fa tsy toboko izany dray soa tena marina ve aloha zany soa tena faly loatra mare an'izany de ahoana hoe ry soa de efa ela hoe nareo nanara-maso ay aty zany mandeha eny de efa fantatrareo nefa tsy mahalala hoe misy mijery na manara-maso akory fampime koa zany ka ny fitsikinao de tena fitsika ny dada mihitsy marina ve ka mbola itoa ny fifalianao satria faharoa nandrasanay ho feno 12 taona tsara ianao ary tafita tamin'ny fianarana vao niseho taminao zay mbola ho hitanao daholo ry zokinao fa mbola zalo manao savalalana misaotra nareo ary soa tena faly be aho zany hoe eona mipiretam-po amiko zany ka efa io ny ranom-boankazo fa variana koa sika de izao ty nytoy ny resaka mbola hifaly ianao satria dada de manana boky firaketana ary voasorany eo daholo ny tantara niaraka taminao fony ianao mbola zaza de aiza le boky ry soa aza maika aloha nivo tena maika ry soa azoko atsaina tsara fa andraso ange alamitsika tsara ny resaka andraso fa netiko aty ny sariny dada ve andray aiza hoe ry soa eo andraso kely ange ndraso fa atao anaty poketrako ato ndraso ety ary eo ny dadantsika Andriamanitro oay io ve dada Andriamanitro misaotra anao fa mamaly vavaka ianao io dada andray ahoana toanko nandray nivo tena faly be dobodoboka be ny foko hitako ihany ndraiko ny sariny hoe eny ny sariny fampiaza ka omeny soa avy ety etre omeko anao tokoa ka ny sariny tamin'izy mbola tanora kosa aloha io hitako to tena mitelondrora mihitsy nivo fa mbola manana ny sariny be deaibe zay fa omenay annivo ka tena faly tsy misy toy izany ary soa fa nga mbola vitan'izany fa mbola misy ina kory soa misy an'le boky firaketana ho ato aminao teo aty amiko izy io zao ary omeko anao zao aiza hoe andraso kely ange ty le izy andray ary to boky be mihitsy azavai kely aminao ty omeko anao ty de dika mitovy amin'le tena izy ary vao marina ra-panjakana le tena izy zany any amiko nefa azonao antoka fa tena izy no omeko anao iny koa de rehefa mamaky azy ianao de ho gaga fa natombony tamin'ny fotoana ny fankalalany dada sy ny reninao iny boky firaketana iny zany hoe mbola tsy miforona tao akibo akory zany anao de efa nanoratra izy tena mahavatra mihitsy dady zany ka raha zao fijeriko an'ity boky ty zao de hono tena soratanany dady zany ty tena soratanany mihitsy io dray tena misaotra ry soa tsy mahita teny mihoatra izany fa nga mbola vitan'izany ry nivo fa mbola misy hafa koa nga dray fa androena re androany Andriamanitro tena faly be mihitsy mbola misy ina koa ty meko anao ty inona indray ty taratasy nosoratany dada ho anao fa izy ry soa raiso aloha de azavaiko anao voalohany aloha iny boky firaketana nomeko anao iny de za foana nametrahany an'iny tonga ao an-tranonay izy de manoratra toy izany koa ty taratasy nataony ao anaty valopy ty ka ty taratasy nataony anao ty de nisoratany efa ela fa hoy izy tamiko hoe menareo anivo ty rehefa feno 12 taona izy efa nosoratany efa ela iny faze tena tsy antoko izay amakina azy sa ovaka itsika soeto sady to tsy de lava koa nge fijeriko azy raha zay ianao de nahoana re tsy tiako ny amakitsika azy eto sao misy tsy ambaratelonareo sy dada ka manahirana
fa hoe vakino mangina izy a sady tena hoe ho anao rery mihitsy koa nge izy iny e. Eny ary nefa tena tsy androko ny amankina azy ka. Fa farany de farany a. Ay mbola misy farany de farany. Hoe ahoana? Mahafinaritra mihitsy ange ty soty e. Mariny. So tazomiko maharitra ianao de sahirina rehefa tonga any an-trano fa alohan'ny isa rahantsika a. Zange ho atsy maika e. Soa angamba maika. Tsy maika fa tsy tiako amin'ny tananao ela. Tsy androany ihany mantsy ny fotoana eo antsika fa afaka mihaona matetika sika mena dahavy. De ina le zavatra farany de farany so? Le zavatra farany de zao e. Voalohany de afatra. Ny sarany mekonao sy ny boky ary ny taratasy de ho anao rery ary tsy tokony asehonao na amin'iza na amin'iza. Azonivo? Azoko tsara ka. Nizaniza ho a. Eno a? Mifaharoa de adresin'olona. Tia mekonao ty le izy. Ity nge azafady. Iza hoe? Voaraiky ty. Tadiavy io olona io. Ka rehefa hitanao izy de be deabe ny resaka zava-mikasika anao. Jereo fa tsy sarotra nitady an'io adresy io sady efa nasiany sary tany mihitsy mba hamora ny ahitana ho azy. Fa iza hoa io olona io so? Kosa e. Aleo izy nilaza momba azy. Fa ny azoko lazaina anao fotsiny momba azy de izao. Fifaliana tsy misy toy izany ho an'io olona io ny eo anasy resaka aminao. Marina very so? Tsy mandainga aminao e. Ohatiny aty tompoko. Izy zao e. Mandrosoa tompoko. Azafady tompoko. Enao ve ny ramatoavelo e? Eny tompoko. Mandrosoa fa somary teritery ny trano de mipetrapetraha. Enao moa no iza raha tsy mahadiso. Aravelo sonifo tompoko. Andriamanitra Andriamanahary io. Inio ve ty? Misotranao ary lanitro. Ohatra mitsangana ianao tompoko. Fa nahoana ianao mandohalika tahaka izao e? Faly ny foko anako. Misaotra an'Andriamanitra nahitanao anaka. Misaotra anao Andriamanitra. Fa nahoana re ianao mitomany tompoko? Ranomasom-pifaliana ny ary nivo. Faly ve ianao mahita? Tena dibo-kafaliana ny foko ry nivo. Ohatry ny olona tena fantatrao tompoko. Nefa za de lako tsiny fa tena tsy mahalalanao mihitsy. Miala tsiny aminao aloha fa tsy tanako ny ranomasoko e. De miala tsiny ihany koa fa tsy mendrika anao ny tokantranoko fa de tery. Sady tsy misy zavatra rosiko anao akory ato. Tsy misy tsiny mihitsy zany rehetrarehetra zany ramatoavelo fa raha tsy madiso. Andraso fa hazava aminao ny resaka rehetra. Fa hono Eny tompoko. Iza ny nanoranao ny misy Aravelo Solandy tompoko. Ay, ka hono tsy misy zavatra nomeny soa anao nga? Tena misy zavatra maro mihitsy ka. Saingy nitady anao aloha nataoko voalohany ko. Ay. Fa na ny boky na ny taratasy meny ato tena mbola napetrako any amin'ny toerana azo antoka. Fa izay mantsy no afatro soa. Tô fantatro tsara izy raha tsy diso Tena fantatro tsara de tsara tokoa soka. Zokiko nge izy. Dri. Tena ravavinao tokoa izy anaka. Fa zao Eny tompoko. Matona le efa nisoka ty amiko ianao de za zany no everiny fa tokony hampahalalanao ny tantaratsika. Ny tantaratsika? Eny anaka. Manana tantara sasianao ary ny rainao. Marina ve? Isaroka ny sonina namelany ilaza aminao zany tantaratsika izany izay azonao amarinina ao amin'le boky firaketana ny soratan'ny rainao. Raha azoko tsara zany de hoe ny tantara ho lazainao zany de voalaza ny dadako amin'le boky ko. Zay? Tena zay mihitsy anaka. Ka ny tantaratsika de afoiziko arak'izay azo atao fa ny boky ny rainao no anazavany Antsipriana. Miainanao ary tompoko. Alohan'ny tantarako ny momba antsika de miangavy anao ho tony de tony satria ny zavatra ho lazaiko de mety ampitrotra anao. Matoky anao ary nivo Miezaka tompoko. Tsy hoe miezaka moa fa tena ho tony atao hoe mamavero. Tena ho tony mamavero zay nivo
Eny ary mamavero a. Misaotra anaka. Vao zaza enim-bolana fotsiny ianao anaka dia nilozany reninao niteraka anao. Ahoana? Nivo. Hatray, azafady tompoko. Azafady mamavero a. Tsy fantatra na maty na velona na anakaiza fa dia tsy hita-popoka fotsiny. Nanjavona tanteraka. Navelany tamin'ny rainao ianao. Tsy misy taratasy, tsy misy resaka fa dia lasa. Zaho sy ny rainao indray dia mpiara-miasa. Sady tsy dia mifanafina fiainana loatra e. Saika lasa dala ny rainao. Ianao nefa mbola nono tamin'ny reninao tamin'izany. Andriamanitro. Mitono ary nivo a. Zay a. Toy izo ary. Dia amin'ny mampiara-miasa aminahy sy ny rainao moa dia lazainy any nahazo azy. Nandritry ny 3 andro sy 3 alina izy tsy natory. Fa nitady hevitra ny momba ny fampinononanao. Noveriny mantsy fa hoe mbola hiverina ihany ny reninao. Noho ny farany moa dia tsy zaka intsony dia niangavy ahy izy hanampy azy. Ary ny avany dada? Tsy hita daholo e. Tsy misy hita ny nalehan'izy rehetra. Dia nanaiky ny hanome tanana ny raina roa tamin'ny fikarakarana anao. Nakandro fiala sasatra 2 volana tamin'izany. Nefa noho ny hita fa ny raiko ho tamika ianao dia niala tamin'ny asako mihitsy a. Ny rainao tsy afaka nanao an'izany. Andriamanitro. Nanomboka teo dia ny ray trano izany tsika 3 mianaka. Zara teo sady tsy nanambady ny tsy niteraka. Dia tsy nisy olana tamiko izany. Vao mainka aza nahafaly ahy satria tonga dia tiako tamin'ny foko ianao. Dia nono biberon izany raha azoko. Tena izany tokoa anaka. Zaho tsy nanana nono nomenanao tsy inonako. Mafy izany. Tsy tsy mafy izany. Fa tena fifaliana ho ahy mihitsy. Mo tonga dia nifankahazo tsara ho atsika mianaka e. Dia nanahoana ny toy ny mamavero? Nandritra ny 3 taona tsika niaraka ny riry teny. Izany nampianatra anao namindra, nampianatra anao ny teny sy ny sisa e. Tena paradisa kely ny fiainantsika 3 mianaka. Dia nivady izany ianao sy dada? Tsy anaka. Tena nifanaja mihitsy izay ary tsy misy ninona tamiko sy ny rainao. Fa ny tanjonay fotsiny dia ny hoe anao izay hatafitanao ka hifanampy izay ny amin'izany. Dia misy reny mahavita mandao ny sanany mbola aminao ny very mamavero e. Ohatran'ny tsy mampino ahy mihitsy izany ka. Tena misy tokoa anaka. Tsy sanatria manenjika ny reninao aho fa tena mahavita an'izany izy. Sady tsy vitany hoe nandositra fa mbola nangalatra ny volabe ny rainao koa. Neny? Ny hoe ohatriny naloha tsy nilazain'ny rainao tamiko fa dia hoe volabe fotsiny. Fa hono a? Raha tsy diso ny fijeriko maika dia vadiny dada faharoa moa izany io reniko io e? Tena izany tokoa. Rehefa mamaky ilay boky firaketana ianao dia ho fantatrao ny momba ny vadian'izy ireo. Fa izao aloha no tiako anontaniananao e. Tsy tadidinao mihitsy ve izany dia sombony kely dia kely fotsiny ihany aza? Ohatry ny hoe misy inona ireny io lazako izany e. Mahita anao izao aho mantsy dia ohatry ny hoe tena mifona fa tsy misy ka. Tsy maninona akory izany. Fa noho ny afaka 3 taona teo eo dia zava-doza no miseho taminay. Zava-doza ahoana ry mamavero? Raha tsy diso dia ity le trano indray matovady tany a. Ndaso aro aloha marinina ny loatrano e. Ity zao ny lo 44 dia ity indray ny lo 43. Ndaso kely hoe ity marina ny 45 dia ity marina ilay trano ka ndaso ao antanitsika. Sady misy olona fa mivoha varavarankely. Tonga rangaha dia dodony a. Andraso ary. Odiny ity e. Odiny ato. Aiza izay olona? Ahoana izay tompoko? Io en fa misy olona. Azafady madama, voay fa misy resaka ilaina ianao azafady. Iza moa nareo tompoko? Voay aloha ny trano dia miresaka tsika. Ohatray.
Andraso ry tompoko fa hamoatrano ahy. Kangaikaingana anao fa maika izay. Eny ary tompoko. Iza moa nareo? Vatany no asako madama, ity nikaratra ary ity anilako ity madama Ralinina Reninivo. Ary ianao mba izy e? Sa ianao ny vadina Verso? Tsy tompoko. Pitaizan'ny nivo aho tompoko. Ay, mody hoe pitaiza. Tena pitaizan'ny nivo mihitsy ka. Ary za indray ny Reninivo raha tsy fantatrao. Efa reko ny fisianao fa mbola tsy nahitanao aho tompoko. Ay, de mahita ahy ianao zany zao. Ka alefatsy ny resaka Andriamatoa Vatany a. Fa izany refa nanao ny asanao e. Eny ary, tonga eto izay. Madame iza moa? Vero tompoko. Tonga eto izay madame Vero. Amin'ny mahavatany ahy miaraka amin'ny madame Ralinina sy ny zandarima miara-miasa amiko. Mitondra an'ity taratasy ity avy amin'ny fitsarana. Omeko anao rehefa avy eo fa ity taratasy ity zany dia didim-pitsarana manome alala madame Ralinina aka ny zanany Ravelotsoa Nivo. Andriamanitra. Zany ve dia itsonan'Andriamanitra raha matoty a. Ny reniny ny aka ny zanany ka zava-doza aminao. Areza moa izay. Aiza ny zanako e? Mbola matory eo anefitrao izy tompoko. Tsara, toy izy ndresaka ao Andriamatoa Vatany. Didim-pitsarana izy ity araka ny voalazako teo madame Vero ka dia tonga izay anatanteraka izany tidy zany. Ka tsy sinaka fa tonga dia fampiarana ny tidy no ahatongavanay e. Ka ny raina inge tompoko tsy ato fa mbola perinasy e. Dia ahoana moa zany? Tsy mila ny ray zany raha matoty a. Olom-panjakana ange reto tonga eto aminao reto e. Sao dia verinao fa olon'olom-poana ary reo. Aseho azy kely ny karatra ao Andriamatoa Vatany a. Asehoko anao fandrony ity a. Ity ny karatra ary ity ny taratasy misy ny didim-pitsarana izay apetraka eto aminao. De etonao manosony. Ay, zany nefitra zany akako ny zanako e. Zaza mbola matory ve tompoko? Ka tadiavinao iandro ny fifoazana ve zany zahay raha matoty a. Sa hosakananao mihitsy ahaka ny zanako. Mbay ianao fa to sarisarotiny amin'ny tianao ty ianao. Mbay hoa. Ka tsy aloha ve tompoko anangona ny azy a vetivety raha izany. Tsy miandry an'izany aho e. Fa tsy akanjony tsy misy any amiko e. Mbay e. Avy etonao madame Vero fa didy tsy azo sakana ny ty etonay ity a. Avy aloha izy aka ny zanany. Andriamanitra, ampio aho Andriamanitra. Ity ny zanako Andriamatoa Vatany, lasy sika. Andriamanitra Andrenanahary eo. Mandohalika eto anatrehanao a. Taio ny hevokely Andriamanitra. Lasa n'ireny olona ireny le zazany kolokoloko Andriamanitra. Vaky ny foko. Ny ororo ny tenako. Mangitakitaka ny fanahako Andriamanitra. Lozinina no mitranga amin'ity tokantrano ity. Fonjeo zahay tompo. Varaontsana sy mangorooro ny tenako. Fonjeo ny hevokely Andriamanitra. Asa ny tananao iny zaza iny. Tsy hanary azy ianao ny naiza isy azy. Tsy manan-tsafidy iny e. Zaza tsy manatsiny iny Andriamanitra. Fô zaza kely iny izy de efa mianjady amin'ny sahady ny sotasota ny tany. Omeo fifaliana izy raha io. Ninona fiainany sy ny toerana isy azy. Malahelo azy ny foko. Mbola kely loatra le zaza raha io. Mandohalika eto anatrehanao a tompo. Mangataka sy mivalo aminao anamboatra ny fosiny sainy ny rainy rehefa tonga eo ka mahalala an'izao herisetra mahazo anay izao. Fantatrao ny fitiavany rainy an'iny sanany iny. Tsy miafina aminao ny hofetraka an'izao akasiparana mahazo azy izao. Amboary ny vony sy ny sainy tsy ho azo ny fahatezerana ka anaonao foana na hamaly faty. Ampianaro izy angina raha eo. Fa ianao no hiady. Tsy moro izao mahazo anay izao. Tsy zakany fo izao herisetra ny fiainana izao. Mino sy manantena fanohanana sy fitahiana avy aminao izay Andriamanitra. Nivo, aiza nareo e? Tonga nge dady e? Tonga dado, tondra mofo. Ndry. Ato a Ravelo a? Ato aiza e? Ndry. Ary ny ty mampitomany. Ary aiza Nivo? Nivo? Or Vero a? Aiza Nivo e? Vero! Aiza ho a Nivo? Misy taratasy eo ambony latabatra io Ravelo a. Taratasy iny Ravelo a? Andriamanitra, fa loziny ty. Tonga teto ny vadinao niaraka tamin'ny vady tany sy ny gendarme de lasa ve Nivo kely? Amboary ny saina Ravelo a. Tsy misy asiko natao mihitsy ange.
Nitratrevatreva ohatran'ireny ombo masiaka ireny le ramatoa tonga teto. Andriamanitro. Andraso aloha ka rano mangatsiaka ho anao dia mipetraha aloha vetivety. Ralanitro, fa loziny ty e. Tia ny rano dia sotroa miatana sao dia sanatria misondrovako eo koa. Misahirana eto tsika. Tsy mbola nisy toty indray mariny. Tena mariny. Zahay aho vao tena nahita an'ilay ramatoa fa niorooro aho afo ianao nga. Dehadehaka sy niketiketikerany trano izy. Mba nanezaka nanakana ihany fa naronjo ny mora foana. Fa nivo taizy. Ka inivo ange mbola natory tatsy anifitra e. Dia fa niteny aho hoe mbola matory ange ho aho le zazy. Fa tsy te halala mihitsy izy. Tonga dia niditra tao dia mibatainy tamin'izao nivo. Fa nisy fitahiana ihany aloha fa tsy taitra mihitsy nivo tamin'izy nitondra azy izany fa tena mbola natory be. Andriamanitro. Tsy mila izay akanjony izay momba azy hono le ramatoa fa manana an'izay ilainy ny zanany. Fa le ramatoa aloha dia tareny manam-bola sy malala olona ambony matoa matafavoaka didi-pitsarana ohatr'ireny. Dia lasa ny nivo kely. Amboary ho an'ny saina ravelo fa izao ny fantatr'Andriamanitra fa hahasoa antsika. Sady tsy hoe maty izy fa lasa ny reniny. Mahasoa an'ivo angamba matoa tonga amin'izao. Mahasoa an'ivo izy ianao. Tena tsy hainao marina iny ramatoa iny. Eritreretinao izao fotsiny e. Voatelo volana izy azy iny dia efa nomeny vary avy ny tsakotsakony. Lanitro. Marina nge izany e. Tsakony le vary dia meny an'ilay zaza. Tena gaga nahita an'izany hoe fa karazan'olona iny ty. Ko raha tsy vorona kotra. Nga vitan'izany. Mba napandro zaza izy sy le mpanampy ndray andro dia lohan'ilay zaza ny tonga dia nilemany rano. Ye, dia teo vao natoro azy hoe ny vatany aloha atao anaty koveta misy rano dia ny lohany sasana farany. Teo ny nahitako fa tena tsy mahay mitaiza le olona. Sady tsy nanao an'izany hatramin'izay niainana iny e. Ka na tsy nanao aza dia mba mijery ny ataon'ny olona. Tsy dia sarotra nge mianatra an'izany. Zay izao ny tena mampanahy mafiko. Olona tsy natao hitaiza zazy ny olona iny ary mino ah fa tsy hitaiza azy akory izy. Alefany kresy iny. Marina ve? Ity eto. Tadidio izay teniko izay. Fomba hoetiny hitakina vola ty amiko ny nangalany an'ivo. Kaza manimba sena amin'izany ianao fa hiverina iasa dia hifanapitsika eo izany e. Tsy hanaranao amin'izany ah. Misaotra rivero. Tena misaotra fa tena manam-panahy mihitsy ianao. Misaotranao ah. Tsy misy isaoranao izany fa ny zatra fiainana tsy misy zaza indray ny tena sarotra mantsy izao. Ho zatra eny foana tsika e. Ary matanjatsaina ihany ange ravelo ty fa tsy araka ny everako azy. Rehefa miaraka amin'ny olona ohatran'ireny anie dia tsy maintsy manamboatra saina fa ratsy izany dia lasa dalana matimaty foana ny teny. Tsy nampoziko tahaka an'izany ianao. Sary valim-bavaka e. Valim-bavaka hoana? Tena nivavaka mahafoanao mihitsy ihany mba hahazakanao an'izao toe-javatra izao. Misaotranao mahatsiaro ah. Dia mifalifa nazy valim-bavaka ianao izany. Fa na izany na tsy izany aloha dia tsaroako marary ny foko rivero ah. Kefa hoe marary ny foko e. Marary ny foko. Tena tsy rariny kosa aloha izao e. Le zanako kely iny paradisa kely ho azy ange tato an-trano e. Tsy mety kosa e. Kare ravelo ah. Tsy fantany mihitsy ny fetraikan'izao fisarahana terivamanta zao amin'ny sain'le zanako. Tena marary ho amin'ny foko rivero ah. Misy todiny zao mino ahy ianao. Izay ravelo ah. Sao dia hitarika aretina ho anao zao ka zay vao holoza ho an'ivo. Tsy ray tsy reny. Zay. Marina ny ianao rivero. Ezaka. Hitanao, ny aretina mikika an'iny ramatoa iny dia zao fitiavam-bola tafahoatra. Zay. Zany ah. Vola. Tsy misaina, tsy miaina fa tsy vola. Vola manomboka any atapin-doka hatrany amin'ny faladiany. Tena hatrany anatin'ny rano mihitsy e. Vola. Inona moa no nahatonga azy romotra ohatran'io e. Tsy resaka vola. Rehefa ny amin'ny manko nivo ah, dia teren'ny fitsarana any me vola azy hoe hitaizana an'ilay zaza. Zay nge io e. Azonao? Azoko tsara. Sady misy valifaty ihany koa e. Satria karamako mantsy tsy nomeko azy. Efa niresahantsika izany tany am-piasana? Ka efa nanandra mandeha. Nomeko azy daholo ny karamako tamin'izay fa tapa-bolana ho ahy dia fongana tsisy ny karama ray volana. Tena fay aho tamin'izay dia nanomboka tamin'izay tsy nomeko azy tsony. Zay tsy zakana. Tezitra tamin'izay izy. Ka ny azo mantsy tsy maintsy ahodina ny vola fa tsy tehirizina ao anaty pôketra fotsiny. Dia no nefa ahodina nefa dia tsy hitanao fandehany. Verivery maina fotsiny amin'izao. Ahodina. Ianao nahodina dia vita teoko.
fay aho ah, fay ah, tsy hay omeko azy sono de io mamaly faty io. De lasany ianao ary de nangaina fotsiny teo izay sy ny rainao e. Mafy zany. Nitarika aretim-po tamin'ny rainao ito zavatra io. Nanomboka teo izy de tsy nety ho salama loatra tsony. Le dadako. Fa ny zavatra tsy nataony ambany zavatra kosa aloha de nanafatrafatra an'ireo zanany efa lehibe ireo e. Toany sohatra. Izy efatra menadazokinao rehetra mihitsy. 14 mihitsy izy tamin'ireo hoe jerijerenareo iny zandrinareo iny rakizy a. Ome toko mihitsy aho izy fa tsy hanary azy nareo rehefa lasa. Isaky ny aona ary zareo de zany ihany ny tenin'ny rainao. Za koa moa nanampy azy tamin'io resaka io e. Misaotra anao mama Vero a. Ndry tiako ery izay fiantsonao azy zay anaka. Ka zay nitaizany zaza tamin'ny fahazazany mihitsy ange ny tena tompony. Satria arak'izay mba fantatro de eo amin'ny nahaterahany ka hatramin'ny fahadimy taona no tena fototra maha olona ny olona e. Ohatry ny fototry ny trano. Tena marina zany anaka. Ary za tsy mila fisaorana na hoe valim-babena avy aminao e. Fa ohatry ny zanako naterako nitondrako anao saingy tsy azo nitohizana moa zany e. Aza tao mampalahelo anao zany mama Vero a. Fa za raha sikasenao mbola niona toy izao de ho hitanao ny ataoko. Misaotra anao anaka. Tsy mitady valim-babena aho taminao fa ny nilazan'izany rehetra ny taminao de mbola afatra avy amin'ny rainao ihany ka tsy maintsy ny tanterahako. Azonao tsara? Tena azoko tsara mihitsy. Fa hono a? No lasa nyreniko a de nakaizy data. Ny hoe nanaraka anao tany amin'ny renao ve ny tianao ho fantatra? Tena say mihitsy. De tsara ny ahalalanao fa na de mafy taminy aza ny nangalana anao de nentin'ny ambopony izy fa tsy nanaraka tany fa de niara-nonina tamiko izy. Tsy nivady mihitsy ho azy zay araka nefa nlazaiko fa de nijanona ompinamana foana hatramin'ny nahafatesany. Ary aza ataonao mampalahelo fa tsy nahazo nijeranao akory azy izy. Tsy vitan'izany fa tsy fantatra koa izay nalehanareo noho ny avy eo e. Toa hoe lasa niampita tany an-dafy ve sa natao kilasy mandry ianao sa ahoana fa de tsy hita e. Dadako. Tsoroko aminao aloha ny fa de nizaka ny faran'izay mafy teto tany iny rainao iny a. Ny farany mafy mihitsy e. Ny olona moa samy manana ny vintany fa ny azy de tena nangitika. Nanezaka mihitsy nanaridi azy fa tsy nahavita firy. Izy tsy hoe ny vary lavo a. Misy mantsy le hoe voadona de misotro toaka na manao zavatra ohatr' izany. Tsy nanao an'izany mihitsy ny rainao. Fa de nizakainy mangina tao am-pony tao no nahazo azy. Tokony vady nareo. Tokony angamba. Fa ohatry ny leo fanambadiany izany ny fijeriko azy. Tena leo be mihitsy izy. Eny, tsy omena tsiny mihitsy izy amin'izany. Malahelo azy aza mama Vero a. Atanjaho ny sainao nivo a. Tsy misy ray ity zanaka tahaka azy fa tena lazaiko anao zany. Ka zay indrindra nge no nahatonga alahelo azy e. Zao Vero vao miditsy ny trano e. Ha? Neny malala. Tsy mila zany neny malalanao zany fa valio fanontaniako e. Fa ino ary mampitabataba neny malalako zao e. Amfiry zao ny zao ianao vao tonga hoy aminao. Ary torako amin'ity fitoeran-tsigara ty ianao raha mbola miatsoatso neny malala eo a. Ary tsy tadidiny neny ve fa olona efa miasa nge e. Vao tana am-piasana any na tara-fidiana. Fantatrao tsara fa amin'ny efatra mihinana fanampin-tsakafo. Ary amin'ny fito sasany misakafo hariva. Fantatrao tsara zany. Ka vao tana tamin'ny asa aho taminao. Tsy mirarahana zany fa tokony alaminao fotoananao sy ny asanao. Tena famonoana ambitsotro zao zao e. Zao ataonao zao. Avelanao fatinao anaty a. Tena tsy misy vidiny aminao ny renina ahitanao masoandro a. Jereo aloha ty zavatra nentiko aneny e. Aiza? De mba fofony kely nge e.
Mofomamy manitra be. Eny e. Fantatro nge fa naona be zany niny malalako izany dia nitondrako aniny e. Ka hoana? Dia andramo kely nge ny tsirony e. Tena tsara. Tsara? Dia mazotomo anazy e. Andray, vizana be ahy zany. Nefa mbola hiasen'ny vatondray rehefa avy eo. Inona? Mbola hitsena vahiny ny vatondray aho aho rehefa avy eo. Amin'izao ory zao? Ie. Isy fiaraka rehefa avy eo ka. Sady olona manakaja be eo amin'ny asanay no tsenaino. Dia ahoana? Dia ahoana fa asa daholo zany e. Fa zao neny ve mahafantatra vehivavy atao hoe Vero? Vero. Misy firiny Vero fantatro hoe. Le Vero ny taiza e. Andray, tokofony neny. Fantatro neny angala izy. Tsy fantatro zany e. Ary aza manapa-koa moa nenao fa tsy mahafalalapomba zany e. Ka izy nefa mahafantatra ny neny tsara. Ka raha mahafantatra izy dia maninona? Izy mety mahalala fa tsy voatery ahalala azy. Ary oka aloha ny resaka fa za mbola misakafo e. Zay? Zay sady ny fiaraka. Ho avy! Ka raha andeha ianao dia afondrao eny aparafara aloha e. Dia ahoana ho ahy le Vero ny taizary neny? Afondrao aho aminao Dia tsy tadidiny neny ve? Amin'ny anaran'i Jesoa afondrao aho. Efa dodona kory zareo zany. Alefa ho tohizany indresakindry neny malalako Lasa aloha endre tsara. Nivo! Amin'ny anaran'i Jesoa, nivo! Sana baratra, afondrao aho Arina ihany ty boky vakinao lavitiry nivo Renao ve zany resako zany nivo Ahoana? Boky inona ho aty vakinao lavity? Renao ne mantany anao e. Maniratsira ve ianao sa manao be marena fotsiny eo e? Fa miresaka amiko angany e. Tena zaza ratsy misy ty zazy ty. Iny boky vakinao iny e. Ty ve? Boky menolà ty e. Avy taiza. Menolà o Omeo tavimandry aloha. Haingana ianao e. Tray. Tena loso zany. Nivo! Tavimandro Tena tsy mampino. Anome tavimandro ve ianao sa tsy e? Alefa sao aloha fa misy. Tena zaza ratsy ty. Misy demonia laha ty zazy ty marina mafy. Nivo! Amin'ny anaran'i Jesoa, anome tavimandry avy ianao rikala ratsy ty sa ahoana? Alefa sao Zany mba fanajanao ny reny niteraka anao. Anao maloto eto am-pandriana? Anao? Ataovy eo fa mbola misy zavatra mampalahelo be ao aminatin'ity boky ty. Atakarinao ny bokibokinao ny fampiretako. Navita zany ve ianao reneny? Navita zany ve ianao? Navita inona e? Andraso fa hiresaka sika. Tsy miresaka aminao raha tsy mahazo tavimandry. Azonao? Rehefa tsy hiresaka ianao tsy maninona e. Fa za no hiresaka aminao. Tavimandry aloha anako. Inona tavimandrinao? Andriamanitra. Ty boky ty dia boky fireketana Andriamatora Velosoa raiko raha tianao fantatra. Olona fantatra ao loatra. Andriamanitra. Mbola mahavoaka an'izany ihany ve ny vavanao? Fiona ny mahazo anao e. Dô miseho maherihery tena nge ianao zany nivo e. Tandremo renao nge fa tsy mpanampinao na mpiasanao e. Zao vao mazava amiko ny nanafenanao hatramin'izay momba ny draiko e. Dia anao inona ianao? Dia anao inona ianao sao raha fantatrao izy ka? Manomboka miseho zao ny tena mahainao anao. Ary mino fa tsy hivoaka ny vavanao tsony ny Andriamanitra fa ho teny ratsy sy vavaratsy amin'izay zao. Mino zany Dia anao inona ianao raha izany e? Zaza ratsy tsy fanao enao. Tsy mahagaga raha zao no mahazo anao. Tena kapoka sy famaizana anao zao fahalemena mahazo anao zao. Za ndray no mba ianaranao latsena. Oka fantatrao fa fitototokona melona no natafitanao ohatr'izao sady nazahoako an'izao aretin'izao. Mazava? Ay ve. Ary miveriko hoe voan'ny lozam-pifamoivoizana niaraka tamin'ny dadatonga e. Mba mamoron-dainga koa ny olona zany. Asa zay inonao na izany na ny olona. Dadatoa.
nataonareo fitaovana azona taranaka sy taiza fotsiny raiko. Rarahinao inona moa zany rehetra zany e, ha? Malahelo ny dadako ahy malahelo ny fampitsalinana nataonareo azy kandelo arany am-pasana izy raha malahelo azy ianao fa aza zany anaovana vava be eto fa izy ianao no anao an'izany ahy zany ny vava ampiantso an'Andriamanitra loarany am-pasana tsy anjaranao ny tsara ahy mazava ka tsy izany no hitsaranao fa io Andriamanitra tsoinao isaky no miteny io no hitsara ary efa mitsara izy zao fa zao ty misy taratasy nosoratany dada ho ahy nosoratany dadanao aza tahitaitra ianao fa nosoratany ho aty ary napetrany tamin'ireo zokiko omena hony rehefa feno 20 taona mazava zay ankahoana ifindra trano tsika satria ayana naovany dada trano mazava. Allô, manao Nivo? Salama tsara fa misaotra. Fa iza moa zao? So ihany kia. Afaka maona ve sika misabotsy zao? Nitolakandro raha mety. Afaka ianao? Ie, sa tsy miasa amin'io ka. Amfiry moa zany? Amroa kia. Eo amin'ny restaurant sotrotsika jus eo ny fotoana e. Ay, ho avy fa inona moa no tena antony eo antsika e? Tongava dia eo sika mahita azy e. Nivo, mandrosoa tao anaty fiara. Manao any soa? Salama kia. Lasika. Tsara be izany fiaranao zany. Fa hoe sika? Atoroko toerana tsara be ianao. Hitsangatsangana zany sika? Tsy lavitra sady aty amin'ny villa ihany angie. Faly be fa sady manana zoko tsara fanahy, manana fiara tsara tarehy. Mbola faly noho izao ianao rehefa avy eo. Zay, tonga sika. Ay tsara be zany tanàna zany. Fa ato nga ianao no mipetraka. Hitanao zao tanàna zao. Anao io, namboarany dada ho anao. Zany ve? Eno reto ny titrany trano. Reto. Soratra amin'ny anaranao, napetraka dada taminay. Andray. Ay Falbe misaotra anao indrisy ry dada ditako ianao nefa fantatra ankehitriny fa raha tena tia ianao misaotra ry dada tena tia. Ohatry ry mama Vero Mandrosoa manaka. Manahoana ianao ato? Salama tsara? Salama tokoa moa zany fa ianao no manahoana ny reninao? Salama ka. Neny taky ny mahazatra. Fa misy vaovao mahafaly ho lazaiko anao. Zany ve? Tena tiso mitsinjo aka izay dadako izay mama Vero Tena tiany sitso fony ianao anaka. Ary ny tsy fahitany anao anendro niteraka reto-po ho azy sy nitarika ny fahafatesany. Tena zany mihitsy ry mama Vero Nentiny soa aho maly nijeran'le trano naoriny tata ho Zany? Ie, tena lehibe sy mahalalaka le izy Ka neritreritra ary mama Vero fa azo anaovana zavatra tsara le izy Dia inona ny heverinao atao ao? Mieritreritra aho hoe maninona moa raha atao trano fitezana zokiolona le izy. Dia ianao no hitantana azy.
tena hevitra mety mihitsy zany sady za koa nge niofana momba ny fitezana zokiolona zany mifaly anaka fa to velony eto anilako raha velo tena zay fa tonga ny fiara hitondratsika hitsangatsangana hitsangatsangana ahoana etre hitsangatsangana mba haka-rivotra e sa tsy tianao no mba mivoaka ny trano ahoana moa ny tsy tiako e vatandreo so mifony hevipesy fa ataoko mahita e mandroso ianao ramose tonga soa de mba omeo tanana re hibata azy ao anaty fiara e zay moramora ihany a moramora nareo so mentereto tsy ho vita moramora fa de milaza zay a etre aza matahotra re ianao e ao mipetra moramora amin'izay zay eto aloha eto ianao de matazatazana tsara vita zay de andraso fa misy olona sehoko anao olona izy andraso hoe mama vero avy amin'izay ianao e avy fa nde tsangatsangana izy eny anaka mandroso eto rineto ianao e zay angamba tsy ilaina ny fampahafantarana be dia be fa efa mifankalala tsara nareo e zay indrindraka izy le reniny teraka de izy le mama vero reniny taiza tadidinao va izy rahalinina fa inona tadiavinao tao e ampiady anay sa sanatry tsy fombako zany fa natsioko izy ara hipetraka amiko ary ianao kosa efa nikarakaraiko toerana tsara ny amin'ny toerana mitaiza zokiolona etre fa hoaiza ianao e efa mety io varavaran'io ianto vonjeto oka aloha fa mbola misy vavo tsy fantatra mama vero de niofana manokana amin'ny fikarakarana ny zokiolona izy raha teo no lehibe ao amin'ny toby isy anao io ka de eona isan'andro nareo zany andriamanitro fa zazy iny ny ty e tapitra ny any kilasy mandry fa mba hanjaranao indray zao natao kilasy mandry andriamanitro fa zaza inona ry ty e zaza ny lozana fony kely raha mbola tsy fantatrao mandro ianao ringa sofera de eto any amin'ny toby fa efa misy ekipa efa vonona ny andray azy ao isika kosa ary mama vero de ikarakara ilay trano mentata ho asy ianao ho tokantrano madio milamina feno fankatiavana sy fiadanana andao tsika mama vero dre faly anaka tena faly raha mba teo angamby dada de tsy misy ohatr'izany ny fifalitsika mino anaka fa miara-paly amintsika izy any amin'izay misy azy any le ray